kabary ny mpitondra fanambanina ny malagasy ho nisy olomba vamoaka sy teny rena soniaiko fionana sy dinika momba ny raharam-pirenena misy fepetra tokony anjaina sy ampiarina mialoha fahafan'ny olom-pirenena maneho hevitra ny kalalahana mitaky fepetra mivaingana sy fanajana ny zo fototra ireo mpitsara na ny UMCT. Sabotsy 4 oktobra 2020 faltafaraka aminao indray tombokilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny araba ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany nanamafy ireo teo anivon'ny firaisan-kina Androany fa tsy hiditra anaty gouvernemanta na metraka prime-ministra ny vahoaka no mila inoana fa tsy olon-tokana ary tsy ady sezy ity fa fanavotana ny firenena hoy ny fanamafisany fiainana milamina sy olana voavano takiany malagasy tsy ho tratra nefa izany raha mbola ny lohany ihany no eo ho hiatrany ny fanazavana. Germaine Menjanary tahirina no mitatitra ny antsi-pirim-baovao. Ny ariary ny mahavoabaiko ireo mpitandron'ny filaminana Androany. Firian-kevitra roa samihafa no samy nanao faneho-kevitra an-dalambe. Saingy ny iray ny lamina tsy misy bomba lakrimozena na fandratrana, fa ny iray kosa nanamparana ery. Mahonena ny zava-misy eto amintsika, ary izany no tokony anamafisana ny fitakiana satria tsy misy ray aman-dreny izany eto amin'ny firenena, hoy ireo Rakotovao Androany. Gaga be zany de tany Androany milahatra miban'ololeny reto gendarme sy police maherisetra reto tsisy eritreretra maherisetra efa hitan'ny olona zany matezitra azy any milainareo mpanao gazety sary satria iny sary alainareo iny de viral lera zao tontolo zao de mahita an'iny ohatray ino ty ataon'ty olony ty maramila na gendarme ty na police ty de izany tsy nahita Androany fa de navela nijerena fotsiny za tsy niteny hoe nikorotan'ireo olon'ireo zay foana ny atao mantsy hoe jereo fa milamina tsara fa iza moa nampikorotana an'ireo zanaka sy mpianatra nakeny amin'ny nitaky ny zavatra nitakiny fahotana ve zavatra nitakiny ka nidaroanareo sy nyvononareo nareo manana basy fitaovam-piadinareo mitovy amin'ireo takin'ireo olona jerenareo fotsiny Androany de mazava be zany Androany raha mbola ilaina mipirofo de mazava be Androany fa olona miangatra lalaovin'ny mpanao politika lalaovin'ny filoham-pirenena matahotra ny sezany tsy mahasamy mijery ny zava-misy ataon'ny fitaovana ny resaka fiarovana eto amin'ny firenena. Olona anankiray mandeha moto hiditra any Akazomanga azo Analakely iny mialatsiny ny fitenena rokalika nambanana mihitsy miala enao jereko tsy ampity atsy olona 50, 80, 100 sasany jerena fotsiny raha revy nitorana lakrimogène tsy rotakoatrany tamin'ireo ankizy ireo miangatra zany fitoram-pana zany lazaiko hoe mampalahelo ny firenetsika. Mampalahelo raha olona ambony toy ny filoham-pirenena no miteny zavatra toy ny kabary izay nataonao malireny ho hiatrany ny faneho-kevitra. Tanapolo reny de amin'ny afisy era zao tontolo zao manao an'ireny ny korotaniny fitondram-panjakana de ankehitriny lazaina fa olona vo karamain'ny olon'ireo adalain'ny olon'ireo resaka robot sy sisa moa izy de mba nanontany manam-pahaizana mihitsy maly rivariva amin'ny telefona hoe mba hazavao amiko RC manam-pahaizana malagasy manam-pahaizana ambony be amin'ny resaka io système d'information io mba hazavao amiko ny RC hoe ahoana moa zany ny captage na zavatra rehetrarehetra resan'le président de mezan'ny olona fotsiny menotsika any amin'ny RFI sy sisa fa hitan'ny olona zavatra ampirorona ny olona misy ery avany velany mihitsy anafika eto amintsika hitady tombontsoa nareo ary teo lasa veridolo ny tombontsoan'ny firenenako olona vanivela ve nitondra le volamena niala teto amin'ny firenentsika olona vanivela ve namadika ny bolongambolamena lasa bolongam-by ko ankehitriny rehefa maina any na de hitariny eran'izao tontolo zao le izy misy firenena mihitsy any misy cyber-attaque mavesana be robot fotsiny manadalan'ireo ankizy ireo hitanareo amin'izany lay na mikipy sy mody marenina o za na de tsy malala tsy mety mino mihitsy fa misy tsy mety zao ny valiny zavatra tsy mety teo amin'ny fitondrana ka debordtsika zao dia mahatonga ny zareo maherisetra ry vo miteny eny ireo ankizy ireo ameo hiteny eny ireo hoe tena mba ahoana ary teo hoe
zany na tonga an'izy nandeha tsikelikely ka ankehitriny tonga am'le hoe miala lay filoha. Nanamafy kosa nisy olombavambahoaka Cité ny Randriana Soloniaiko fa volosany mpitondra tahaka ny akony Hitler ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy mijery ny voka-dratsy ateraka ny fizirizirina amin'ny herisetra intsony ny mpitondra noho ny fitiavan-tseza. Zay tonga amin'ny fitenenana hoe mialatsina amin'ity teny ity nataony Rajoelina ho tonga tahaka ny akoho ny Hitler ny vahoaka malagasy. Averiko. Nataony Rajoelina ho tonga tahaka ny akoho ny Hitler ny vahoaka malagasy. Azavaiko ny hevitsy. Ny ongotany Rajoelina ny volony marary eo akoho. Fa rehefa mandeha Hitler manaraka azy ny akoho satria maninona isiny vary tsikelikely de na de marary ara le akoho manaraka ny Hitler satria misy vary kely alatsany. Zay ny zavatra ataony amin'izao fotoana izao. Nampahantrany tena marary fa diranovana ny vahoaka malagasy de itsipazany vola kely hanaraka azy. Mbola samy nanamafy ireto mpikambana eo anivo ny vovonana firaisankina ireto fa tsy andray anjara amin'ny governemanta na ametraka prime ministre. Mila enona ny vahoaka fa tsy feon'olon-tokana. Ny fialan'ny mpitondra no takian'ny vahoaka fa tsy prime ministre na fananganana governemanta. Fanambanina ny vahoaka malagasy maro manao fitakiana ny lateny Andry Rajoelina omaly eo nisy olombavambahoaka Cité ny Randriana Soloniaiko tsy vita ny fanambanina fa fitaka silaingy ifikirana amin'ny fahefana hoy ny fanehoan-kevitra. Tsy misy vahaolana hafa nefa raha tsy ny fialany any araka ny fitakiana eny akanjo hoy ny fanamafisany. Tampavoany Germaine Menjanary Taizy Nianatrano. Ela narariana, ela nijaliana ny malagasy ka mivoaka amin'ny fahanginany amin'izao fotoana izao. Tsy robot ireo fa matoma eny marary amin'ny zavatra iainany dia olombelona hoy nisy olombavambahoaka Cité ny Randriana Soloniaiko. Ampy izay ny fampiasonana vahoaka ary izay no isan'ny nanoerana izao fitondrana izao satria efa hita hatramin'izay fa olona mialokaloka anaty lainga ho hatrany ity olom-bofidy ity. Tsy robot tompoko ireo fa zana-bahoaka ireo izay niaina tao anatin'ny tsy fisian-jiro, tsy fisian'ny rano, tsy fisian'ny fampianarana lavorary ary indrindraindrindra na ny boursan'zareo ary zay kely 5 na 6 euro ary tsy voapaye. Ary ireo zanaka malagasy ireo izay mba nianatra de mahatsapa mihitsy ny hoe tsy manana ny hoavy. Zanaka malagasy ireo tompoko fa tsy robot zany. Fa maninona moa Rajoelina no niteny hoe misy robot eto satria ny logiciel-ny Israely taorian'ny fampiasan'ny Arabie Saoudite azy tamin'ny fomba zay tsy mifanaraka tamin'ny contrat napetraky ny Israely dia tsisy olona afaka mampiasa an'iny intsony. Fa ny olona afaka mampiasa an'io officiel ny fanjakana zay mahatsapa hoe misy attaque zay nilazainy Rajoelina de zay ny antony tenen'ny Rajoelina io zahony an'io licence io. Laha teny tsy manome lanjany olam-bahoaka no nataony omaliny ho hatrany i Cité ny Randriana Soloniaiko fa nankonandresaka sy fampandrina adrisany filazany fa mahatsapa ny olam-bahoaka trany ny fanamafisana. Tena nahasosotra tanteraka ny vahoaka malagasy. Ary eto ambarako tsy miraharaha an'le tena olana eto Madagasikara izy. Ny tena olana eto Madagasikara dia fahaverezany zony malagasy zay nomeny lalam-panorenana mba ahafahana miteny. Ary eto ninona ny zavatra atao eto na fanendrena prime ministre io na fiantsoana nizaniza io tsisy zavatra handeha zany eto tant que tsy miverina eny an-dalambe aloha ny fiainona. Zay ny zava-misy zay fa ezahany ingay Rajoelina ho adin'olona le zavatra takin'olona. Na fahefana nangalarina na fahefana nampindramina rehefa tsy navita dia zon'ny vahoaka nampindrana ny fahefana ny manala izany fahefana izany. Tsy misy afa-tsy ny fanomezana zo fototra ny vahoaka no vahaolana amin'izao krizy izao ho hatrany ity olom-bofidy ity. Fefa niaika izy fa tsy mahavita. Fefa niaika izy fa namotoka n'ity firenena ity. Ary izay zavatsy zay
fahefana nomena azy na nangalaro io fahefana io na nomena azy io fahefana io tsy vitany nanarina firenenty fa vao maika napotika nyity firenenty rehefa tsy vitany tsy maintsy miverina eny an-dalambe eny araveriko indray fatapoko fatapirenena zany rajoelona izany de mpanonga mpanjakana aoka ho fantatra zay tsy afaka hisorona amin'ny tarehiny rajoelona fa mpanonga mpanjakana ingay rajoelona tsy olona demokraty io raha mipetraka ho ray aman-dreny ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia tokony anana elanelam-panahy manona ny fitaraina ireo tanora mpianatra sy ny vahoaka malagasy ho iatrany ny faneho-kevitra nametraka ireo fepetra tokony hajainany avy amin'ny firaisamon'ny-pirenena mialohan'ny irosoana amin'ny fionana izay nanasany filohan'ny-pirenena azy ireo idinika momba ny raharam-pirenena androany sabotsy tamin'ny alalan'ny taratasy misokatra ho an'ny filoha no nanaovan'izy ireo izany tetsy andany izany kosa dia nijoro ary nasany atrika ireo mpitandro ny filamenana teny ampandrana androany ny eveka mpanampy ho andioseziny Antananarivo ny monseigneur Randrian'ny Fanana Mamiarsoa atao anatin'ny fihetsepo tanteraka nanaovan'ny antso sy fangatana amin'ireo mpandry abaiko ny tsy ampiasana esetra amin'ireo tanora manao fitakiana izay Tanapolo ranonambarany fanadihadiana. Efa mafy ny manjo ny vahoaka hoy monseigneur Randrian'ny Fanana Modeste Mamiarsoa eveka mpanampy ho andioseziny Antananarivo raha niatrika sy nanome hafatra ho an'ireo mpitandro ny filamenana tetsy ampandrana tamin'ny alahelo no nanaovan'ny antso ny ampitsarana ny erisetra atao amin'ny tanora tsy manana fiarovana sy Tanapolo amin'ny fitakiana ny marary azy vokatry ny fanakatsakanana ny olona tsy any ho evy no mitarika ny zavamisy hoy izy ireo. Allez, voilà. Voilà. Voilà, toi, il est mou, il est mou. Allez, mou, toi, plus là. Allez, va. Efa mafy eny manjony vahoaka e. Nora ve dia tsy afaka niaro teny. Zavonona raha amoninareo. Zavonona raha amoninareo. Efa mafy manjony vahoaka e. Dia arovo ny tenanareo fa miaramila ny anareo e. Na inona ataon'ireo tsy manana Tanapolo ireo arovo ny tenanareo fa miaramila nareo fa datarika nonotreo. Ny zavatra ampiasaina eny zavatra nafaritana any zareo. Zay ny atao hoe fakovetiny izy zao mba jereo zao hoe beka azafady nene fantatro hoe asidra zao fantatro zao hoe asidra zao beka simba zay rehetrarehetra fa arovo ny tenanareo fa nareo fa reo ne tsy manana ny minina iarovany tena sy anambarany fahoriana anambarany fahoriana nahoana raha zay tsy zavo zao ny zavatra misy Gene zavatra voka zavatra no nataonareo sa tsy avenanareo any amin'ny hevitra ny tanora vokatry ny ataonareo sao nareo ne ve niaro tena amin'ny herisetra iaro tena amin'ny herisetra hoany zay nareo iaro tena amin'ny herisetra vahoaka efa tena tsy manana zao nataony manimba zavatra ohatry zao aroa fotsiny tenanareo a dia tsy azonareo sambolina manao zavatra tsy mety alaivo dia samboly fa aza nanaovana efety izy aloha atao mipitsarana azy Mitako fiaonana amin'ireo hery-velona samy hafa eto amin'ny firenena ny filoham-pirenena manoloana ny toedrana misy ankehitriny. Anisan'ireo voasa manokana atao anatin'izany ny fiarahamon'ny-pirenena. Fepetra maro izy ireo no tokony hajaina mialohan'ny fiaonana raha nandefa taratasy misokatra tany amin'ny andro rajoelina izy ireo. Teboka efatra no nisongadina dia ny famotsarana ny endrika famoretana, herisetra, fandrahonana, fandratrana, vonolona ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny tanora sy olom-pirenena maneho hevitra manerana ny nosy. Ny fiantonana zo fototra aneho hevitra ny kahalalana ho an'ny olom-pirenena rehetra amin'ireo toerana manatantara mitondra ny sary ny fahalalana sy ny demokrasia toy ny eny amin'ny zaridaina Ambojatovo sy ny eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Araka ny foto-kevitra demokratika izany hoy izy ireo. Mila hajaina ihany koa ny fitantanana am-pitoviana, tsy misy herisetra ny faneho-kevitra rehetra, na ireo manohana ny fitondrana, na ireo maneho fangatahana hafa, tsy siny ny fifandonana eo amin'ny samy malagasy noho ny hevitra tsy mitovy. Teboka faefatra nasongadina izy ireo ihany koa ny famotsoran'ireo rehetra voasambotra noho ny faneho-kevina nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ity herinandro ity. Ny fandrosoana amin'ny dinika tsy lalovan'ireo fepetra ireo dia ampalemy hatrany ny rafi-piarahamonina efa malemy ka tsy asovy liveliny ny firenena hoy ny fiarahamoniny-pirenena.
Ny ariary androany sy ny fitanilana ny fafana maneho hevitra eto Madagasikara. Natarafan' izany ny zava-misy teny Ankianja androany andaniny nietsika nataon'ireo mpanomana ny fitondrana izay tsy nikitihana fa navelana lalaka na dia nivorivory teny an'arabe aza ankilany. Nietsika fitakiana nataon'ireo mpianatra sy ny tanora mitaky fisitrana zo fototra dia nijiry sorano ary ny fialan'ny Andry Rajoelina izay nodarofana bomba mandatsy-ranomaso nandratrana sy nisy samboran'olona. Tena toerana nanangona ny vaovao Germaine Menjanary Taizinaina. Mampametra-panontaniana ny maro zavatra nitranga teto Antananarivo androany. Inona marona ny tiany mpitondra atao hoy ireo teny Ankianja. Ity amin'ny sary ankavia ity dia sarin'ireo olom-bitsy milaza fa manohana hatrany ny mpitondra amin'izao fotoana. Tsy teto ihany nahitana ity tranga ity fa toerana maro teto Andrenivohitra toy ny teny Ankorondrano, Anosy. Tsy noravain'ireo voalaza fa mpitandro ny filaminana nandrefasany bomba mandatsa-dranomaso fa afaka naneho hevitra tamin'ny filaminana izy ireo na dia nanao herisetra. Naka sarorabaventy nentina tovolahy iray tetsy Ankorondrano azy ny iray tamin'ireo mpanohana ny fitondrana. Ity sary amin'ny ankavia ity kosa dia sarin'ireo mpianatra manao fitakiana nodarovana bomba lacrymogène rehefa nangataka aneho hevitra toy ny hitantsika amin'io sary ankavia io. Teto amin'ny toerana malalaka an-tanimbarin'Andriana mantsy ireo mpianatra noho ny vamotoana. Tsy nisy mpanao politika na solombavam-bahoaka na aloolona fa tanora mpianatra avokoa. Efa impiry zay tsy efa fitara fa action ilaina nefa zay tsy mila resaka tsony to dia avy to dia atôvy izy na miala omby efa tsy anao zay namambony tsika hony ordi ontsika tsika hony iaotsika miala isa tsy miala na otrima nitra vitsy taoriny fahatongavan'izy ireo no tonga ny mpanakanto-bodo izay niray feo tamin'ireo tanora ireto. Ny anjara ndraikitra dia mbola miteny foana hoe nomeo fahafahana milaza sy mihevitra ankizy any tanora ary asasina herisetra. Izay ny any tena ijoroako ety. Zareo manana ny mahary azy manana izay fitakiana tsy atao izy soan'izany. Rehefa mbola kelikely ny atezerany olona dia tokony henoina izy. Fa rehefa mihamengeza ny atezerany olona dia mipoaka foana sariblanka dia manetana foana andreo olona tokony andraikitra rehetrarehetra mba henoina. Henoy ilay tanora. Henoy ireo tokony avy mba henoy ilay tanora. Tapa-kevitra ireto mpianatra taorian'ny fanehoan-kevitra fo io fa iroso iazo ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo. Niainga ny diabe naray ny filazana fa tanam-polo sy ny hoe nitaky ny kianjan'ny Ambohijatovo izahay mba anehoana hevitra. Santony ny rehetra teto na ireo mpitandro ny filaminana na ireo tanora mitaky ny zondy. Iroso amin'ny fampiresahana amin'ireo mpitandro filaminana ireo isika hoy ireto tanora saingy andao aloha hivavaka. Vita ny vavaka fohy roso ny fampiresahana. Fananinona zany fananinona velana ny ayamoreo aza mitila bomba lacrymogène tsony ianao ayamoreo akitsiko zay aza mipalaka tsony sevo tadidina ianao faza manao an'izany ianao fa zay fampiresaka fotsiny faza mba manao an'izany zoanaiky atakina eto ve dia hoaninao mihevitra nipalaka anay mempreo fa zao alao fa ezaka ity milamina zay iano tsara zavatra teny anay androany impiry moa tsika sefo nanareo nay takabarin'Andriamatofolo impiry tsika nefa voavitaka hatramin'izay tsisy mipalaka eo impiry zay nefa voavitaka hatramin'izay dia hatramin'izao hoe mbola fitahana foa zay fa aleo zay no hevitra malalaka kianja demokrasia kosa tsisy lalam-pandrenona mamena ianao an'izany tsongoto zay fa zay zao olombelona ary roboko ve abaiko anay nga misy mahay an'izany nga ato fa efa hitatsika foana ngely izy zavatra tsisy dika foana ngely tenenina amintsika isan'andro asitsika piso ny omby fa le omby aiza zao efa very ary le omby alamizay hoe zay ary manaiky zay alamino izy zay ary dia aloha ary araka maneritsika verina aloha eo avy eo mifampiresaka verina amesan-dary miaraka verina aminay ary zay fa inonay tsy palaka bomba lacrymogène nareo misesika sanao ary miaraka tsika sanao ary miaraka makany dao ary
Mazava zany fa iresaka ontsika fa rehefa hoaka aloha asena Saya tsy atoky anareo zany. Manina moa nareo tsy matoky anay dia hoana moa natokisana anareo. Ako tsy matoky anareo satria ato. Efa be dia be ny tranga teto. Resaka aminao zay. Miangavy zay resaka aminao andray matò. Zay tsy manosy. Miangavy zay mba hiresaka amin'ny lehibe indrindra ato aminy. Soe fa manina ny andratsy velona tsy isy satanana reto eo. Fa fanehon-kevitra koa ngely eo ataonay e. Fa maninona tokotoko sy loatra n'izany le izy izay nge tsy azonay e. Mba azavao kely aminay aloha. Zay nge tsy anao tseko e. Tseko zany ino zany eritreretinareo zay tsy tena korondrano teo a vahoaka be dia be a mitondra pankarta milaza fa manoana avy fitondrano zao a aiza lacrimogène nareo taizonareo fa tena fesaka koa tapadina moramotona septambra tsy taizonareo ny alina ray manontolo zay androany ny hevitra andreo nareo fa vahanallananay milamina velitra ainanareo aza maraiko baikona tsy ny zala fotao zao a vava saina amizay Marar lotanay eto amin'ny tanynay zay ny mangala telefony zay trarayara dia voadik fa izay angataka ny motsotoa any onany alaherinay izay ao amin'ny toerana fihafetsy amiko zay
Demokrasi yang saya, tandanan itu sirna. Mana cara tanam narewa, mana cara tanam narewa. Sampahnya sikit. Aiza zany toerana ahafahanay maneho hevitra. Mba omenay ankalalahana tsy misy lakrimo zany, tsy misy aiza. Zao faharoa teto Madagasikara tamin'ny 2022 samy mahafantatra an'izany tsika fa Ambohijatovo no natao kianjan'ny demokrasia. Zay anefa tsy hitako hoe inona fa ny marary anay no entinay ao Ambohijatovo. Tsy androba fananana malagasy zay na fananana vahiny miasa amonina eto ka tananam-polo tananay ny entinay tsy misy fitaovam-piadina fa tanam-polo ane hevitra zay andray matoa lehibe ka mba omeo anay Ambohijatovo ahafahanay maneho hevitra tany mifefy io zay tsy hivoaka an'io fa afaka fehezinareo ao anatin'io zay ane adiny ray ihany nenehonay marary anay dia samy barakay zay tsy nentinipoitra nefa ny voalaza fa tompon'ny fibaikoana ireto mpitandro filaminana ka tsy nihetsika teo amin'ny toerany ireto tanora tokony ho teo amin'ny 30 minitra teo ny fiandrasana na dia tsikatra ho teo ihany aza ilay tompon'ny fibaikoana rehefa ela ny ela nivoaka tao ihany ny tompon'ny fibaikoana raikitra ny fifampiresahana vantany voavita izay fifampiresahana izay niemitra ny mpitandro filaminana nirefitra ny bomba mandatsa-dranomaso Nambarany anareo ohatry ny olona rehetrarehetra hoana tompona ndraiky le resaka taminareo efa nambarany fa tsy mahazo alana zay le fandamina raha fanehoana hevitra ny tianareo tenenina afaka misakisaka makarina reo dia eo nareo maleo hevitra afaka misakisaka Tsy tonga dia ranona vetrany mety raha ranona vetrany misy ranona gamna dia tsy maintsy mampiasana seloka mametina nanapataka azy zao ve ny siatiny vita kimy malagasy zao zao ny siatiny
Mpisolobava iray sy mpianatra iray no tsy nietsika tamin'ny toerana nisy azy ireo ary nilaza sy nanamafy fa tsy voasoratra ao anatin'ny lalam-pandroena izao ataony mpitondra izao. Zany nareo mpitandro filaminana dia azafady fa lasa nareo presse nitaketo fa tsy mitandro filaminana. Aiza ny mpitandro filaminana mba mieritreretana nga vahoaka samy mitovy amintsika ingereo. Reo hoe colonel Toutso. Ahoana ny afahana manao an'izany colonel Toutso. Oeto resy olona. Oeto raha ohatra ka tsy mananjoy teny a. Misolo vava ny azako fa tsy mananjoy teny manomboketo. Misolo vava eto Madagasikara miasa matianina. Manana ny azy fa tsy mahazo miteny ozy izy nareo. Aizanao colonel Toutso ahoana vao mandroso kely ireo olona dia zany ny setrin'indesy. Ahoana tsy ahitanareo ny zavatra atao mitondram-panjakana eto. Noana ny vahoaka malagasy. Mahantra ny vahoaka malagasy. Nefa tanimbary ny totofan'ny fitondram-panjakana. Tanimbary tokony hampandrosantsika fitondram-panjakana. Inona ny ataonareo ana, inona dika ny zavatra ataonareo e? Vonoy ara vononareo e, vonoy zany vononareo e, vonoy ara na, vonoy ratsy vonoy, tsy maninona fa vonoy. Alefasy vonoy ahy e, zany matamy tena ta Madagasikara eto. Zao zany le fitondrany eto amintsika, zay masamy teny vonoiny, zay masamy teny tifiriny. Zay me tokony ho izy ve, ianareo mpitandro filaminana. Adereo hoe malagasy mitovy aminareo reo mananjanakotrandreo nareo. Ahoana ny zavatra nekena zavatra ohatr'izao. Alatra vehivavy, hatrany amin'ny fifidianana taloha vao ny alina zonary mampianana dia mino ve nareo fa zay ny tokony fivaliny fifidianana teto amintsika teto. Alatra vehivavy, rehefa tsy mety le izy dia ahoana ny zava-misy. Alevany amin'ny tribunal administrativa le izy, investiture atao azo raisina fa tsy mitombona. Zay foana le zavatra misy eto. Dia andra 2028 tsika dia ohatr'izay ihany koa zavatra isy eo. Ahoana ny tsy ahitanareo an'izao, tsy fandraisana andraikitra ataony fitondram-panjakana io. Jereo zavatra ataon'zareo coliseum afaka manao malalaka izy. Jereo reto vao miditra kely eo. Zao ve dia mety ozy izy nareo. Mamperitreritra nareo mpitandro filaminana samy malagasy tsika. Gazy ianao gasy a, gasy daholo tsika rehetrarehetra reto. Natao an'izy io lalàna io, natao hiaro ny vahoaka fa tsy natao hiaro système. Ory mpitandro filaminana hamono malagasy ve tasonareo. Hamono malagasy zany tasona. Zay. Mba mieritreretana nga. Avelao hoe tena kalalana le olona e. Demokrasia nge io e. Avelao tena kalalana le olona. Tsy misy rehefa maninonareo tsy makeny akorondrano amin'izao fotoana zany andavamamy. Fa maninona aty aminay aty fanasay torana lacrymogène. Satria zay zanakalika, zanakakisoa amin'ny eritreretanareo anazy fa tsy olombelona, tsy malagasy. Sakanareo, sainge mananjo io espèce amin'ny républicain Madagasikara. Raha te hiresaka aminazy mananjo. Raha misy olona kadainareo ny ray amin'io mananjo koa hiaro an'ireo olona reo andeha hiditra any amin'ny fony zany. Andeha hiditra any amin'ny garde à vue antsenareo zany hoe zany ny asa mpisolo vava. Sakanao e, vonoya e. Avelao aho hiresaka amin'ny colonel Toutso. Cormela Sen. Ralaky ianao nga. Tena marina zany ralaky ianao. Avelao andeha tena miangaly anao. Lina tsy amilanao na hiresaka aminazy ianao ny am'tany. Marina hoe baika io zalahy. Fa mba eritreretra hoe baika. Eritreretra afaka fotoana betsika mbola ohatr'izao foana ny andeha hiainana any. Eritreretra zavatra tokony natao tsy haiko tokony hampandroso firenena afaka mandeha tsika hoe mivoatra tsirairay avy araka amin'ny fiainatsika. Fa hitanareo ilay lahara-pahamehana tsy mitovy mihitsy fa fitahana tsika vahoaka malagasy. Zay foana zava-misy eto fitahantsika. Inona ny zavatra misy eto tsisy zavatra mandeha amin'izay lohany eto Madagasikara e. Aleon'olona mitsoakany vahiny. Ny eto an-tanàna zany dia tsy haiko rehefa système éducatif français tsy mianatra amin'ny sekolim-panjakana tsy mianatra ato amin'ny Sainte-Famille na Saint-Michel dia ao nareo mpianatra be da be reo tsy mandeha amin'izay lohany ny fanabeaza. Na nareo ara inoto fa formation aminareo tsisy formation mandeha amin'izay lohany zany. Zany ve ny andeha ataontsika fiainana eto fa samy tonga saina. Rehefa teny izy ihany manonona ny article 54 ny constitution fa tsy ihany manonona ny article 10. Article 10 ny constitution zany mananjoro daholo ny olona hiteny vezivezy ato amin'ity lalany teny amin'ny kianjan'ny demokrasia. Nareo tsy natao hery famoretana hoentina hamonoana olona ohatr'izao fa natao hiaro ny vahoaka. Nandritra izany rehetra izany
tsy niala lavitra fa teo akaiky ny kianjana tany Mbarirandrina ireo mpianatra nandoro kodiarana ary nametraka sakana. Roa minitra taty aoriana nirosona anatona ireto tanora ireto ny mpitandro ny filaminana ary nanakorontana sy nandrava ny fitangoronan'izy ireo. Raikitra ny fitsoahana satria tonga ny hery famoretana milanja fitaovam-piadiana. Olona iray no naratra nandrindra ity hetsika androany ity. Itsikatra nefa tamin'ny mpilaminana sy tanam-polo ireo mpianatra ray azo ny kianjanam-Bojatovo saingy noravaina tamin'ny kerisetra izany androany. Omaly hafa nolazainy mpitondro fa androany izao ny zava-misy hoy ny fanehoan-kevitra. Manao mizana tsindriny ireo mpitandro ny filaminana noporofony izy ireo izany androany voaporofo zao fa mandray baiko n'olon-tokana izy ireo no sakanany nodarofany bomba mandatsa-dranomaso noratrainy ireo tanora avy amin'ny GNZ sy tsy manaiky lembenana saingy navelana ny hevitra ny kalalana tsy niokotihany kosa ireo voalaza fa miaradia amin'ny fitondrana ireto farany izay avomana ihany koa fa nozaraina volany maraina teo fa nadiadiana ataony Narcisse Karazafy niary tanjona. Vao maraina dia efa fen'olona nitangorongorona isaky ny fokontany mitangorona mba hahazo vola ray alina hatramin'ny 3 alina ariary isan'olona ho an'ireo samy manao fihetsiketsehana miaraka ary ambara fa miaradia amin'ny fitondrana. Tizane muito fanana na gente mais mandeia zai bachile izi ya karamain gente mais mandeia no fanana nai demila ulla marmar le is gente mais andeia nai andevena kanga makia zo sai amso vola avany amin'ny fokotany ve tsy raisina fa zay tsy maintsy mitolona ho amin'ny vahoaka. Tão no ar, escolar. Direito? Diarara, direito dele que bate. Para não dar suíla, não puta. Que fácil.
Isan'ireo olona nentany nandeha teny Akorondrano ity renim-pianakaviana ity ka 3 alina ariary no nambara fa omena azy tamin'izany. Tsy any anefa notolona ho an'ny tandrazana hoy izy fa ny miaraka amin'ny be sy ny maro ary tsy sandaina vola. Le fitondram-panjakana zany amin'izao zao anisany karamaina ho 3 alina andeha amin'ny polisioma seny Akorondrano. Zay tsy voavidy vola fa ho an'ny taranaka sy ho an'ny tandrazana ny andehananay tolomanay ety tsy voavidy vola zay mitolona ety. Fa maninonareo mana karama olona andeha hitolona eny aminareo. Zay tsy voavidy vola tompoko na karamainareo ary tambazanareo mihitsy zay tominareo andeha eny karamaina 3 alina. Fa zay tompoko tsy andeha fa eto mitolona aty ny ataonay ho an'ny taranaka sy ho an'ny tany. Tsy manetana mihitsy hoe andao andeha fa karamaina 3 alina eny kolisioma. Misy olona avy any Anjosorobe tomin'zareo amin'ny tôbila karamaindry-zareo ho andeha eny kolisioma. Zay Magaga ho hiatrany faneho-kevitra fa tsy nanapohana bomba mandatsa-dranomaso ireo olona nitangorona teny Akorondrano sy Anosy androany. Za zany teny amin'ny afolohan'ny TGV fa maninona no atao azao le malagasy fa maninona no anapohana bomba lacrymogène ny ankizy fa maninona reo amin'ny TVA teo amin'ny an'ny reo tsy anapohana bomba lacrymogène reo amin'ny boulevard reo amin'ny collégium reo mizara vola 50 000 matombola 50 000 ve reto malagasy reto tsy tonga saina mihitsy ve nareo mbola miadana ve nareo 50 000 nge tsy mahavita anareo ray andro fa manino raha joela tsy mibaiko an'ireo olona rehetrarehetra ireo manapokapoka ireo mba hitandro an'ireo ankizy miady ho an'ny firenen'ireo fa maninona le mpandrodana foana no arovana. Zay tompoko ny teo mba tongava saina iza no mibaiko an'ireo mpitandro filaminan'ireo tsy mpitandro filaminan'ireo fa mpanafotana firenena. Tsy ny foronina fa tena nisy ny fizarana vola mivarotra fanany malagasy no ny fahantrano ho hiatran'ny faneho-kevitra. Zava-ny teny boulevard teny hita amin'ny masoko fianakaviana akony ao dizy izy hoe aza mitatatsika ary tiva zay mba amin'ny karama. Ohatriny ny karama teny isany 50 000 ave mahavita anareo androany. Dia ny rapitso makaiza, dia ny ankonana kelindry makaiza raha afaka pitso sy ohatra zay. Fa manindry mety mandray voeto le vola 50 000 dia andana mody fa aza manatevin-darana andreo zany no teny izany. Tsy haiko hoe samborinareo asa hoe inona no tianareo atongavana amin'reto firenena mijaly reto. Ny vahoaka majinga tompoko mba jerena Rajoelina tena lelafina faladianao baiko ny olonao mba tsy tifitra bomba lacrymogène fa mijaly ny ankizy, mijaly ny mpianatra, mijaly ny any amin'ny hôpitaly, mijaly ny ankizy kely mandeha ty amin'ny arabe. Tena mbola mamerina fitenenana anao raha ty firenena marina ianao baiko reo ny gendarmanao reo mba tsy hanapoapoaka bomba lacrymogène fa mijaly ny olona. Tena mijaly zahay nareo manana roplanina andehanana rehefa aveo fa reo olona karamenareo reo koa nge mba mijaly ohatranay rehefa aveo fa reo mihitsy ny tsy tonga saina mba tongava saina ary fozahorana. Za zany tena miteny hoe mihetsika amin'ny fozahorana fa mahavy ny orana. Raha ny zavatra hita teny Akianja moa dia noho izan'ireo zandary noravana ireo tanora sy ireo olom-pirenena nanao fihetsiketsehana mitaky ny zofototra sy ny fialan'ny mpitondra raha tokana vela malalaka kosa ireo mpiaradia amin'ny fitondrana. Tampilaminana nanaovan'ireo tanora ny hetsika saingon-dravan'ireo zandary tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso hatrany na dia eo azy izany vonona hiady ho an'ny tandrazana iombonana izay hoy ireo mpitolona ary tsy voavidim-bola toy ny an'ireo mpomban'ny fitondrana izay nanao hetsika tsy nisakana n'androany. Narsisy Karazafy ny ari-tanjona. Enao mandravana fa enao miteny hoe tsy afaka mamaly fanontanianay, tsy mahavana fanontanianay fa ahoana ary fa manilona izay tsy valinareo valy teny tsotra nge fanontanianay hoe tsy mahazo miresaka ve ny vahoaka malagasy ankehitriny tapena mbava ve zay bebe sotrina mandokoka
lacrymogène eo alohany anosena reo anahy voto tisoratra momamy ty leo jadon'izay mijaly ny vahoaka malagasy. Avao mivondrona ireo mpitolona sy mpitarika ny hetsika tsy manaiky lembenana dia noravan'ireo zandary miantso an'ny fahalalahana maneho hevitra izay zon'olom-pirenena ary arovany lalapan'ny renana. Fa maninona zay zany tsy mahazo mandeha mba mangataka an'le zavatra kely zay hoe ohatry zao ary fampiresahana zavatra pahendrena tsisy toravato tsisy nenenina fa maninona zay to dia hoe kasihan-tanana nefa vehivavy ianao mba natera behivavy mba olombelona nosy raha ihany ianao raha marary reo dia marary koa izahay raha marary ianao dia marary koa izahay raha marary zay dia marary koa ianareo tsisy hoe zanakiana tiana zanakiana fa olombelona samy nosy raha voaloha mba mifanaja mba nentina pahendrena le zavatra nangatanay mba andeha izahay amonjy any namanay nefa ny dia tsisy zany fa fikasihan-tanana nitanay mba aiza le zoan'ny olombelona aza sina fanavakavahany Maninona ny olona pomba ny fitondrana no tsy sakanana ho ireo olom-pirenena nametra-panontaniana miantso ny tompona andraikitra andray andraikitra manoloana ny herisetra sy ny fitany ilana atao amin'ny vahoaka ny olom-pirenena. Maninona ny olona pomba ny fitondrana tsy embena zareo eo akoron-drano zao ny tanay dia maninona tsy sakanana zareo fa maninona ny olona mitaky ny fahamarinana no enjehana sy anapohana lacrymogène anaovana herisetra. Dia ny manarak'izay zany mangataka ny tompona ndraikitra zany angatanay hoe inona ny tokony fandraisany pepetra fa sy tokony anaovana herisetra amin'ny vahoaka malagasy. Ny tanora dia vonona trany hanavitra ny firenena. Eto zany za manokana dia mangataka ny vahoaka malagasy mba irahina fa sy tambazana vola. Tombotsoa an-taranaka faramandimby no hitolomany ny tanora eto. Mila mpitondra mahay mitantana azy ny firenena ho hiatran'ny fanehoan-kevitra. Dia ny manarak'izay koa zany mampalahelo ny zavatra misy maninona rehefa tsy leo anao ny vahoaka mialahy ianao rehefa tsy tiany vahoaka intsony mialy raha joelona zay nangatahan'ny vahoaka malagasy mila mpitondra izahay mpitondra mahay mitondra ny firenena filoham-pirenena tsy apetraka fotsiny koa ny ilaina filoham-pirenena voafidym-bahoaka amin'ny agadalana mangataka izay andravana ny gouvernemanta na seni rehetrarehetra mihitsy moa zany ravaina dia mampahery ny vahoaka malagasy dia mamakahery ny vahoaka malagasy dia mankahery an'izay naratra izahay mbola vonona foana hatramin'ny farany. Ho an'ny taranaka no anaovana ny tolona hoy ny fanamafisana. Vehivavy reo faty tamin'ny vato amakazo na hazo fa voaka tamin'ny vehivavy zay vehivavy menace crimogène zanaka koa nareo ary zanaka reo zay ne tsy manana miliary zay tsy manana vevide ka menace hoanay androany ary mbola hokaroanay androany fa zay za menace na basy manna hiteny ratsy manajoko nareo manatony dia miteny apetrao avy zay namtsomana voary namtsomana tsy nokaramaina vola ary tsy nisy naniraka fa tonga ho an'ny tandrazana hoy ity tanora iray. Hevitsay zay dia manana safidinay zay tsy voakarama vola voalohanay mipetsaka satria ahoana ny antony raha fitiavana vidimbola zany tsisy dikany voaloha zay manana safidinay dia zay ao an-tsainay ny amboraka anay dia fa zay vao mamboraka ny ao an-tsainay sy ny anana safidinay dia basy mipetsa dana makary. Miariary fa mitanila ireo mpitandro ny filaminana ho hiatrany ireo mpitolona. Sady manao mitondra bafla mambana circulation be mihitsy araky ny tanàna ekondrano arana escorte zandarma tsisy tifitra nakely vararaka hoe bravo nareo fa ny président reo ozy izy zareo olony président reo dikan'izany tsy olony président zay zany tsy olony président maneho hevitra ty fa olon'Andriamanitra nefa zay fa tsy olony président. Tsotra ny fangatahany vahoaka dia ny fahafahana maneho hevitra tsotra ihany koa ny tanjona dia ny anala ny rajoelina sy ny firongony hatrany amin'ny fakany.
fahafahana maneho hevitra akalalahana tsy misy teritery tsy misy fampiasana hery famoretana ny antony hitolomanay dia zavatra tsotra tokana ihany miala amin'izay ianao Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy hatramin'ny fakany satria nanomboka tamin'ny andraisanao ny fitondrana dia mitotongana ny fiainany malagasy ray manontolo tsy vakovolo potika ny tanora malagasy satria tsy misy asa endrasana tsy misy zavatra antenaina tsony saotra to mibaribary ihany koa ny fiangaran'ny préfet hoy ny fanehoan-kevitry ny tanora iry zareo le préfet zany hita hoe mianatra androany zao misy ry zareo avao amina toko manohana amin'ny président mandeha tsisy olana mihitsy zahay ary zoanay amin'ny liberté d'expression hiteny zao ambonay vavambasy crimo eny amin'ny tarehanay ka zay zany afatra ho anao monsieur préfet tsy préfet any TGV anao fa préfet an'Antananarivo aza sina fianarana rehefa ilaina tongany amin'izay dia ho tongany aminao koa zahay rehefa isinao fianarana rehefa izy any sakanana dia rehefa izy any sakanana tsy voavidy vola tsy voavidy vola tsy voavidy vola tsy voavidy vola na ireo tanora na ireo mpanao gazety sy olom-pirenena dia efa samy hiara-ny antsojain'ireo zandary ka tsy azo ankena intsony ho hiatran'ny fanazavana vahoaka malagasy asa na ny mpanao gazety manao ny asany ianareo matsapa tsara fa asanareo io matonareo voakany rano maraina mody arivo asanareo fitadiavam-bola kanefa maninona ny atao an'izany maninona kosa ny atao an'izany le izy fantatray tsara zany fantatreo vahoaka zany tsy hoe olona anankiray ny atao hoe vahoaka fa matony olona mitady mampanontany tena hoy ireo sendranay hoe inona ny olana tsy hanomezana an'Ambohijatovo ary tafiditra ao anatin'io kianjo io mantsy dia afaka manohy fitadiavam-bolany ireo tsy te handray anjara amin'ny hetsika ho hiatran'ny fanazavana tena hoe par raisonnement fotsiny zany le zavatra tokony atao maninona moa zany raha tonga dia hoe raha Ambohijatovo ny tena tian'le mpanohatra rehetrarehetra na le tian'le olona nehoana hevitra manizy raha vela miditra malalaka ao fa tsy hoe any amin'ny périférique izy tohananao enjehanao hatrany anaty elakelan-trano izy dia ny raison dia ny hoe manohana fifamovozany tsisy hivarotan'ny olona azo atao tsara tokony mivarotra raha ohatra ary ka mihetsika ao Analakely ny olona rehetrarehetra azonareo atao tsara mi-encadrer miambina an'ireo mpivarotra rehetrarehetra ireo zay ny tokony ataon'ny tany filaminana fa tsy hoe empêchena le olona tsy hiteny empêchena le olona tsy hifaneho hevitra sy ny ohatran'izany mahatonga izy maneho hevitra dia misy zavatra tsy mipetraka tao hoe misy zavatra tsy mety tao dia maninona raha mba manaiky fotsiny hoe zay aloha zany dia le empêchement zany tsy tokony atao fa hoe avelao izy aneho hevitra Ambohijatovo fotsiny fa tsy hoe sakanana niezaka ny fandresy lahatra tamin'ireo zandary ireo mpitolona tetỳ Antaninandro sy ny manodidina saingy tsy nomena alalina hatramin'ny farany izy ireo lehibe anna dafady vo iresaka amin'le lehibe eo za rery ka za solotena alfa manena le avany mandeha nefa zay aty tsy mahazo mandeha le vo avany 67 zao ny olona mandeha tsara kalalahana encadrenareo force maninona zany zay mba aneo zay zany fo mangataka fa encadrenareo rehefa tsisy mikorota zay zany ny angatanay aminareo mba encadreo zay mangataka amin'ny capitaine zany zay hoe mbo ifampiresaka zany azo atao koa ny ohatry zany hoe encadre zay zay tsy korotana anaraka lamma zay apetraka reo zay hoe andeha mizotra hoe ty lalana lea dia angataka normal tsara zay zay tsy korotana encadreo zay encadreo zay mba andeha zay nge iresaka aminareo hoe tsisy manam-pitaovana reo na ray ary tsisy manana ninireo azony mon capitaine mbo miantso valiny avaly aminareo zany zay hoe ahoana ny atao encadreo zay andeha aleo zay mba halalaka ohatran'ndehanareo aleo zay aneo nevitra aleo zay halalaka ohatran'le sasany hoatsika rehetrarehetra encadrena maka izy nareo encadrena koa izy nareo zay namanay zany eo namanay zany namanareo tsy misy namanareo ao ny point de rencontre anay
Aizahitanareo anay ary raha hoe nareo ny antaninay ary ka zay nge avaniny alaka ty e karaha hotaritinareo ary zay dia hotaritinareo aiza ary zay arany aiza arany zany zay aminareo arany akorondrano nareo afaka mandeha andahoarinareo vadika alohan'ny ananareo akoasio kapitadreo zany zay emitsy aloha ivory dia zay tapaky ny rehetrarehetra aloha zany alohan'ny zay emitra zany mazavaka fa fanarahana aloha zay zay emitra aloha zany any amin'ny faritra kosa indray tsinanaiky lembenana ireo ampianatra sy fikambanana tanora maro tamin'ny faritra maro izay nanao hetsika androany tsy mijanona antolona ho izy ireo raha tsy tratra ny tanjona raikitra ny sakana sy torabato amin'ny vavahadiny oniversitény Barikadimy Toamasina nampiakapeo ihany koa izy ireo fa tsy nisy akory ho ireo mpianatra ny fionana taty Antananarivo fa fampisaram-bazana no tanjon'ny flo manoloana ny tolona izay atao nivezimaina moa ireo mpianatra tao Toamasina nampetsony ministera ny fampianarana ambony makasika io fionana io raha nambaran'izy ireo fanadihadiana mitoy ny hetsika tamin'ireo faritra hafa ankoatra ny toliary izay nakabahana ao amin'ny toy ny hetsika ny alatsinainy ho avy izao tapaka ny lalam-pirenena fahenina mialoana hiditra tao an-tsiranana ny atoandro teo ka tsy nafahan'ny fiara niditra tao an-toerana manoloana ny sakan-dalana nataon'ireo mpianatra sy fikambanana tanora nanao fihetsiketsehana Tsy manjary nandritran'izay fotoana nitantanany ireo liverany tahaka antsika amin'izao iresaky voalohany za amin'ny kuila vany
Prix d'avenir à Madagascar. Aussi prix d'avenir en recherche internationale. Très simple, jusqu'à 300 €. Même tel présent, c'est bien la phrase que m'a entendu Zeni. Maradi. Non. Il faut le Manchiga. Vous l'amène. Avatin Toto, Nivratki, Rugondi. Manginga Chela Zetchinten. They follow President. Si per la taxi na to Nelki. Mamala Kanzeng. Tanen Skazeni, Maring Tanen Shipeo Mar, Tanen of Lafundo. Na Tudali, Renskan ni Dunia Zengi. Not going. Mararene. Each Kiza, Amile Mandeli, Zekopolas, Zay, Lanley, Vogan Tegotam Salalisha, Valon Benpul, Isanzat. Nefa hizo sizing mitoroza forward. Aputiana Merane. Voanivoaka ny vavadin'ny campus kosa ireo mpianatra tao Tomasina dia efa voadarika bomba mandatsy-dranomaso. Raha tsy mialy Rajoelina, tsy mitsahatra ny tolona hoy ny solon-tenany ireo mpianatra. Tonga tany an-toerana ihany koa ireo mpianatra niona tamin'ny andro Rajoelina izay tsy nankasitrahany izy ireo. Nilaza moa ireo mpianatra fa tsy nisy akory ny fionana taty Antananarivo fa fampisaram-bazana an'ireo mpianatra no tanjon'ny filoham-pirenena manoloana izao tolona ankehitriny izao. Niverimena raka izany ireo mpianatra napetsoany ministera amin'ny fampianarana ambony makasika io fionana io. Rajoelina, za tsy maintsy arao monsieur le président fa Rajoelina. Miantso anay mpianatra barikady manao andeha akatra agny Antananarivo ary magnerigna ny nosy. Nampiakarina amin'ny zavatra tsisy dikany izahay ary fampisaram-bazana no nataonao. Tsy niona taminah mihitsy zay monsieur le président raha ohatra ka lazaina niona taminah zay volagno ary magnano fagnambarana tsisy atakandro. Eto zay volagna amina Rajoelina. Azo vakivakiky zay mpianatra. Itonona atao tsy maintsy ataonay ziska farany miala amin'ny plasy anao zay vao milamina zay Rajoelina zay asarana mpianatra mitovy aminay arety zahay. Maro mpianatra aminay manana souci hoe nahazo vola avy taminah zay. Mivolagna tsisy atakandro anao koa nagnome volana 500 taminay mpianatra. Zahay tsy nahazo vola taminah fampisarana vaza aminay samy mpianatra no nataonao fa zahay tsy maintsy tratra anay tanjoanay zay zay mijanona tsy maintsy miala amin'ny maha-présidentanao miala ny Rajoelina. Miamafy ihany koa nietsika nataon'ny mpianatra ny université tao Mahajanga sy ny fikambanana tanora mivondro anatin'izay tany toerana. Tafiditra tao amin'ny faritry ny université ireo mpitandro ny filamenana raha ny vaovao. Niatrana ihany koa ireo mpanao fitakiana tao Antsirabe ka teo anolohan'ny kianja ny fahaleovantena ireo mpianatra sy olona no nanao ny fitakiana. Nisy ihany koa ny fitakiana nataon'ireo mpianatra sy ireo fikambanana maro tany Fianaratsoa. Tamin'izany indrindra no nahafantarana fa nisy ireo voasambotra tamin'ny hetsika tamin'ny ity androany ity. Any Toliara manomana hetsika mafimafy ireo mpianatra université ny manday ny Toliara ka mampitsahatra ny hetsika androany sy rampitso alady. Itony alatsinainy ka nanaovan'izy ireo fampitandremana. Tsy hijanona ny tolona raha tsy miala amin'ny fitondrany Andry Rajoelina hoy izy ireo ary manampy ireo mpianatra amin'ny fanatrarana an-tanjony ireo olon-tsotra, fikambanam-behivavy, antoko politika, fikambanana, ray aman-dreny sy olobe any an-toerana. Fanampanazavana. Nanapa-kevitra ny tsy voaka ny faritry ny université ireo mpianatra ao manday Toliara androany sy rampitso. Fijanonana ho fanomanana ny paikady vaovao hiatrana amin'ny tolona raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Iamafy ny tolona ary nampitandrina ireo mpianatra. Miantso amin'ny fampitsarana ny aktivité pédagogique rehetra ato amin'ny université ny manday ny Toliara ireo mpianatra. Amelana anareo malalaka izahay hivarotra mpilaminana androany sy amaray. Fa manomboka amin'ny alatsinainy kosa dia mampitandrina ary manafatra fa hanomana ady, hanomana grevy izay anisany mafana indrindra eto atao-pitanana ny Fédération mpianatra koa manamafy izahay fa mitohy ny tolona laha tsy tratra ny tanjona. Ary tsy hijano izahay laha tsy tratra ny tanjona izay napetraky ny mpianatra ny hialana ndre matoa filoha Andry Nirina Rajoelina. Dia eto izahay manao antsoavo amin'ny chef de département rehetra, ny doyen, ny directeur d'école rehetra ato amin'ny université ny Toliara mba tsy hanokatra na hampisy ny activité pédagogique ato amin'ny université ny Toliara
hatreto aloha ary tsy hanaiky ny isiany cours na examen izahay fédération mpianatra ato amin'ny université de Toliara. Donc mazava ho azy zay mbola mijanona ny activité pédagogique rehetra ato amin'ny université ny Toliara ary mitohy ny tolona ary tsy maintsy tsatsanay ny tanjona izay hialany Andriamateo Filoha Andry Nirina Rajoelina. Manarakin'izay manao toivakana resesilany ireo faneho-kevitra samihafa antoerana amin'izao fotoana izao mitaky ny fialany Andry Rajoelina izy ireo no misy fototry ny olana rehetra eto amin'ny firenena ankehitriny. Ino tiany Andry Rajoelina hatao? Te hamono anay zahay tsy mila any base Toliara hitsanga Toliara zany ampanajana Andry Rajoelina miala avao ampy zay. Ora Andriamatoa Andry Rajoelina miala mahatsiarova tena fenao ny fototry zao fijaliany malagasy zao. Ny objectif zany tsy vahaolana ny fanangana gouvernemanta tompoko lahy sy tompoko vavy fa ny solution directement dia ny fialan'Andriamatoa Andry Rajoelina. Zahay zanajiaky dia tsy manaiky io base Toliara io etahetanay zanajiaky mamono anay io tsy hasoa anay io iabiaby io zany hoe ho anareo be manimba tombotsoanay tanoro ho manjana base Toliara io mihomana tsika hialy tsika lafa avy ao si fopy base Toliara ampy zay ny fampijaliantsika Toliara, ampy zay ny kolikoly, ampy zay ny fangarana ny haretsika, mila mijoro tsika miaro tanatsika toy miavia fa hanonga Rajoelina tsy maintsy lasa horita mihinam-bata ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao. Aya koa nahitavagna ty maso-ndaty havily, aya ka nahitavagna ty taolagna hoko hazigny, aya ka nahitavagna lohan-ndaty ho tapahigny eto a Madagasikara. Andry Rajoelina ny fototry ny zany, ny fitondrany Andry Rajoelina ny fototry ny zany. Ankoatra azy ireo manohana ny hetsika ataon'ireo tanora mpitolona sy ireo fikambanana samihafa ny zanak'Androy monina Toliara araka ny fanambarana nataony. Mitona ny zanaky ny faritra rehetra izay mahatsapa fahoriana sy fijaliana amin'izao fitondran'izao izy ireo hanatevin-dalana ny tolona izay atao. Miantso ny tanora fanagnandray zanaky Androy mahatsapa fa mijaly hanamafy sy hanatevin-daharana ny tolona fitakina ny fialany ngahy Andry Rajoelina tsy misy hatakanjo eo amin'ny fitondrana tsy mahomby izay efa mirodana ny gouvernementany. Faharoa, miantso ireo solombavambahoaka voafidinay fanagnandray maro anisa mijaly avy eo amin'ny distrikany Beloha, Tsihombe, Ambovombe, Bekily ary Tanimora hijoro sy hanampy anay vahoaka sy ny mpianatra amin'izao tolona atao izao hanavotana ty firenenantsika ity. Asehoy aminay fa solombavambahoaka anay tokoa ianareo fa tsy solombavambahoaka ny Rajoelina. Ny tsy fahitanay ianareo miaraka aminay dia midika avy hatrany fa namany ihany koa ianareo fa tsy miaro anay vahoaka ny fidy anareo. Zay heverinay ho praitsy kombakomba amin'ny famotehana ny Madagasikara sy ny famonoana ny namony ainy amin'izao tolona izao. Mitaky ny zo fototra ho antsika sy ny taranaka faramandiny. Tsy ekenay ny fananganana gouvernemanta ataon'ny Rajoelina fa zay manaiky izany dia mivadika amin'ny tolona ary mpamadika tandrazana. Mitontolona ary manome fotoana ny rehetra ireo mpianatra amin'ny universitény Mandany Toliara eny amin'ny kianjan'ny demokrasia monjajona ny alatsinainy ho avy izao. Miray fo ary miombina amin'ny malagasy eto Madagasikara ireo mpila ravinahitra any ivelany amin'ny fitakiana izay atao. Nanao dia be ihany koa izy ireo mitaky ny fialan'ny Andry Rajoelina. Tanjona anatin'ny firaisankina tahaka izao ny fanazavana ny mba hisian'ny vokany amin'ny fitakiana sy ny tolona izay atao. Ankoatra ny tany Allemagne nanao fitakiana ihany koa ny tany Frantsa, Japon, La Réunion sy ny sisa. Fanatedina. Manohana tsy misy fepetra ireo tolona ataon'ny tanora sy ny malagasy maro amin'izao fotoana izao ny malagasy mpila ravinahitra any ivelany. Nidina an-dalambe, ny lanja sora baventy taon'ny Allemagne androany ho fanehoana firaisankina amin'ny malagasy rehetra amin'ny fitakiana ny zo fototra izany. Mialy Rajoelina hoy izy ireo nanamafy.
nafazamana na iyay sanoano sady ora sereny fitandro filaminana milamina be ty itsangana fazamana na iyay Makasih danke. Saudara Rangga, makasih dah Rangga. Nyare no Rajuela. Serius. Nyare lah. Kau so. Hantar raja Rangga. Sudah so. Asehontsika ihany koa ho amin'ireo mpiray-tanindrazana ary asehontsika ihany koa indrindra ho amin'ireo tsy mataotody ho amin'ireo mpitandro filaminana izay mamono ny vahoaka hoe ohatr'izao zany a maneho hevitra aty Allemagne izany a tsy misy mpitandro filaminana mikapoka olona tsy misy mandatsaka bombe lacrymogène ary tsy misy fisamborana eto fa tena maneho hevitra ampilaminana ampitoniana iza miala dia izako Rajuela sy ny finogony tsy mila olona Ankoatra ny tao Allemagne, ny iray fosiny ombina amin'ny Madagasikara ihany koa ny tao Frantsa androany. Monsieur Rajuel, le 7 février 2024, cette vidéo est vérifiable, vous avez déclaré zavatra tsy ekeko dia nitifirana amin'ny vahoaka malagasy na tsy mitovy ara-hevitra. On est le mois d'octobre 2025. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous assassinez votre propre peuple. Monsieur Rajuel, j'ai quelque chose à vous dire de très simple. Vous parlez de vision. Votre vision, c'est quoi? C'est une vision qui dit à l'ONU, aujourd'hui, 80% des Malgaches n'ont pas l'accès à l'eau potable et l'électricité. Donc, monsieur Rajuel, à New York, Tavan et dit, l'accès à l'eau potable est amélioré et l'électricité aussi. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un mensonge! 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 Alors, monsieur Rajuel, on ne va pas juste être dans la critique. Vous avez parlé de quelque chose. Vous avez dit, tout le monde ici le sait, le pays doit avancer. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Quand vous avez fait notre fameux téléphérique, qui a coûté au passage 15 millions d'euros de participation, je parle bien de participation à l'État. Monsieur Rajuel, je vous fais juste une proposition. Savez-vous qu'avec cet argent-là, Madagascar compte 1695 communes. C'est votre administration, donc normalement vous le savez. Avec le salaire annuel d'un enseignant sur ces 15 communes, vous pouvez financer tout le salaire d'un professeur sur 10 ans dans les 1695 communes de Madagascar. Où est la priorité? Le téléphérique ou nos enfants qui vont à l'école? Où est la priorité, monsieur Rajuel? Je vous dis, où est la priorité? La dernière chose, vu qu'on est à Paris, je lance un appel officiel à l'État français. Ne fermez pas les yeux sur ce qui se passe là-bas. Parce que ce qui se passe là-bas, peu importe votre bord
les filles et leur peu importe. Ça s'appelle un crime de guerre, un assassinat, assassin, 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 assassin. Itovizana ny fitakina miala rajoelina ireo malagasy tsy la réunion nasehon'izy ireo androany ihany koa fa miray fo amin'ny tanora malagasy izy ireo amin'ny fitakina izay atao na eo aza ny falaviran-tany. Vaovao manodidina ny fampianarana kosa indray iroso amin'ny fitokonana fanairana ireo mpampianatra mpanabe amin'ny sisiko Ankazobe ny talata 7 oktobra ho avy izao raha ny fanambarana nataon'izy ireo marary ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara ankehitriny ho ny fanazavana miray feo amin'ireo mitaky ny zo fototra ireo mpampianatra mpanabe ao an-toerana manoloana ny zava-misy ankehitriny fanazavana amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince. Marary ny mpanabe, reraka ny mpampianatra ho ny tarenany ireo mpampianatra mpanabe ao amin'ny sisiko Ankazobe raha nanohetsika fanairana manoloana ireo olana setran'izy ireo. Anisan'ireo marary azy ka hitakiny ny ampiarana azy ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo fa tokony sitraka izany sy ireo mpampianatra frama izay efa anaty lisitra. Eo ihany koa ny fandoavana ireo fanampiana samihafa tokony hotrany mpampianatra kanefa tsy mbola azo hatramin'izao. Lesiko agoavana eto Madagasikara ho izy ireo ny tsy fitovian'ny rafitra enti-mpampianatra akanaovan'izy ireo ady sisika ny famitoviana ny fampianarana amin'ny sekoly rehetra manomboka any amin'ny garabola hatrany amin'ny université. Takinay ny anokafana ny intégration tsy asiana vaky fa zay navita eny taona dia raisina avy hatrany ho isan'ny mpiasa-panjakana raikitra. Takina ihany koa ny anaovana ny rapprochement de ménage izay hoe fanakambanana ny mpiasa-panjakana manana didy sy andraikitra samihafa eo anivon'ny fanjakana mba tsy sara toerana fa ho iray ny toerana misy azy ireo ary ihany koa ny demande d'affectation ho an'izay rehetra mangataka azy. Takina ihany koa ny fanaovana ny fandraisana ny mpampianatra frama na ireo mpampianatra karamaina ray aman-dreny ho raisina ho mpiasa-panjakana ireo rehetra izay ao anaty lisitra ao anatin'ny données de base ny MEN ampiakarana ny quota noho izany. Takina ihany koa ny ampiakarana ny SUB an'ireo ENF rehetra izay misitraka izany ary ampiarahana amin'ny rappel. Eto dia tianay manamarika fa efa nisy ny 903 ariary izay efa lany efa namoahana décret kanefa mbola tsy sitrahanay mpampianatra mpanabe zany ankehitriny. Koa takinay ny anomezana izany 903 ariary zany miaraka amin'ny rappel tamin'ny daty izay namoahana ny décret. Dia takinay ny ampitoviana ny zavatra ampianarina na eny anivon'ny EPP na eny anivon'ny CEG na eny anivon'ny lycée sy ny ny ambaratonga anjery manontolo mba ahafahan'ny mpianatra malagasy misitraka ny tokony izy amin'izany lafin'ny fanabeazana izany. Fotoana izao amerenana ny asin'ny fanabeazana hoy ny fanamafisana ka hitovizan'izy ireo ny fomba fijery amin'ny fitakiana samihafa indrindra ny mahakasika ny sehatry ny fanabeazana. Manohy sy mitaky izahay mpanabe eto amin'ny sisiko Ankazobe mba hiverenan'ny asan'ny fanabeazana eto Madagasikara mba hanomezana izay tombontsoa tokony isitrahan'ny mpanabe manerana ny Madagasikara. Masina loatra ny asa fanabeazana izany satria tsy misy na dia iray aza tafavoaka tamin'ity fiainan'ity raha tsy nandalo fanabeazana ka mendrika omena haja, mendrika omena asina, mendrika apetraka amin'ny toerana mahatokony izy azy izany fanabeazana izany ary averina amin'ny lanjany sy ny asiny ny asan'ny mpanabe eto Madagasikara. Iroso amin'ny fitokonana ireo mpampianatra mpanabe amin'ny sisiko Ankazobe ny talata 7 oktobra ho avy izao. Efa nampahafantarana teny amin'ny distrika tany an-toerana ny hetsika izay atao iombonana amin'ny mpanabe rehetra eto Madagasikara raha ny fanamafisana. Toetry ny vondry ny tsara mitandro ny demokrasia na ny UMSD ny fampiasa-kery miompampana amin'ireo mpanao fitakiana izay mody ampifandraisana amin'ny fitandrona ny filaminam-bahoaka manameloka ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny hery hoenty mandrindra ny hetsika ihany koa ireo mpitsara ireo raha ny fanambarana. Takiana izy ireo ny andraisana fepetra mivaingana ahafahan'ny olom-pirenena maneho hevitra ny kahalalahana sy ny zo fototra arovan'ny lalam-panorenana. Maleo tena ny fitsarana ao anatin'ny fikirakirana ireo raha rehetra mifandraika amin'izao toetra raha izao ho hiatrany avy amin'ny UMSD. Fanampanazavana.
Manohitra ny fampiastan-kery miompampana mody amin'ny fandraisana amin'ny fitandronan'ny filaminam-bahoaka kanefa mikendry mivantana ny fanakanana ny olom-pirenena tsy sitraka ny zony any eo hevitra izay zo fototra rova ny lalam-panorenana sy ireo lalàna iraisampirenena momba ny zon'olombelona ny vondrony mpitsara mitandro ny demokrasia na ny UMSD araka ny fanambarana nataon'izy ireo momba ny toedraram-pirenena ankehitriny. Melohan'izy ireo araka izany fampiasana tsara kan tokony ho izy ny hery hoentiny mandrindra ny hetsika fitakiana izay manohitra tanteraka amin'ny fitsipika mifehy ny tany demokratika sy ny fanajana ny zon'olombelona. Mitaky ny andraisana ireo fepetra mivaingana tsy misy atakandro ahafahan'ny olo-pirenena tsiraray maneho ny ankalalana ny fitakiana ampitoniana sy ny fanajana manontolo ny zo fototra ny vondrony mpitsara mitandro ny demokrasia raha ny fanamafisana. Maleo tena ny fitsarana amin'ny fikirakirana ireo raharaha rehetra mifandraika amin'izao toetra raha izao, indrindra ny fikarohana sy fanasaziana ao anatin'ny fanajana ny lalàna manan-kery sy ny etika ireo tompon'andraikitra amin'ireo fanaovana herisetra sy ny fandrobana ho izy ireo, ary mbola manamafy ny fiarovana ireo olom-pirenena hiara-ny fisamborana tsara-dalàna. Miantso ireo mpisihatra sy mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny fitsarana toy ny mpitsara, ny mpisolovava, ny prakitra rà, vaditany, mpandrarany fonja sy ny maro hafa ny UMSD mba hifanome tanana amin'izy ireo anangana fitsarana mangarara, mahomby, mahaleo tena, mahitsy izay fepetra tsy azo idivirana ho fampanjakana ny tena demokrasia eto Madagasikara. Maro ireo tanora no tsy anasa. Ireo miasa indray tsy misitraka ny zony feno, indrindra ireo amin'ny tany lavitra andrina, ka miteraka fantrana sy fahasahiranana amin'ny tanora sy ny fianakaviana maro izany. Mitombo ny kolokolo sy ny fanaparam-pahefana amin'ny fitantanana, ka manimba ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fanjakana, ary mampiena ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fanorenana firenena amin'ny maro toerana. Miantso fifampidinihana maika araka izany sandikaly ny FISEMA, iarahana amin'ireo ho manam-pahaizana sy heriverina rehetra, ametrahana vahaolana maritra sy aradrarina ho an'ny Madagasikara. Narcisse Karazafy, miaro tanjony. Manoloana ny fitotonga ny toe-karena sy ny fikorontanana ny fiainam-bahoaka dia hitantaratra ho ny FISEMA fa mihabetsaka ireo tanora tonga taona tsy mahita asa, ireo efa manana asa kosa indray dia karama tsy mahavelona sy tsy aradrariny no azony miverimberina ny tsy fanajana ny zonim-piasa indrindra ny amin'ny faritra lavitra andrina izay ahitana fanararaotana sy tsy fisy ny fanaraha-maso entitra. Ankoatra izay mitombo ny kolikoly sy ny fanapara-pahefana amin'ny ambaratonga mpitantanana isan-tsokajiny ka lasa manao ampimampa ny arena iombonana ireo olombitsy na dia eo aza ny arena voajanahary anana ny firenena. Miaina fahasahiranana lalina ny resaka jiro sy rano ny vahoaka kanefa fototry ny fiainana sy ny fiariana ny jiro sy rano ka nitarika izao olana goavana eto amin'ny firenena izao. Fa tsy hakely fotsiny ohatra hoe tany amin'ny taona fitakiana amin'ny fahaleovan-tena ohatran'izay ihany koa izany tsy tonga dia tsika teto ny tady fa misy fifanerasana ary ela be izany vao mipita ny hevitra sy ny zara tokony atao. Ohatran'izay koa tamin'ny 72 mouvement ny tany Frantsa tamin'ny 68 no nahatonga ny ety amin'ny Afrika sy Madagasikara. Enitsika Madagasikara moa zany tamin'ny 72 no nietsika tao anatin'ilay izy. Ohatran'izay koa tamin'ny 91 nisy ny conférence de la Baule sy hoe le fond de la démocratie satria efa nireraka ny capitalisme efa nireraka ny système soviétique sy ny socialiste tamin'izany fotoana izany dia mivadika anakaty amin'ny conférence de la Baule dia iny no natonga ny hoe fond de la démocratie zay niteraka république fahatelo anatin'ilay izy. Ny mouvement faefatra tao anatin'ilay izy dia io miakatra mondialisation nanomboka tamin'ny 2000 tany amin'ny 90 tany moa dia efa hita hoe zay zany ny foronana amin'izao fotoana izao ary tonga amin'ny fahamatorana izy ary zavatra tsapa amin'izao fotoana izao dia misy ilay hoe zay moa efa nisoratako tamin'ny fotoan'andro hoe misy bakiona ataona lojika zany izao tontolo izao. Miombo ny tsy fatokisan'ny vahoaka ny fitondrana ka mitarika krizy ara-tsosialy lalina ho iatran'ny fanazavana tsy vahaolana ho izy ireo ny fandrobana ny fanimbana fananana ataon'ireo mpanararoatra ny hetsika. Tao anatin'izay 10 taona zay na dia 10 taona zay niena atsasany ny fahefan'ny vahoaka malagasy na le PIB fahefa mividy zany ngamba moa ny resahana azy hoe on a perdu de moitié notre pouvoir d'achat en général. Ary marina zay satria raha tany amin'ny taona 66-67 tany vary raika boka vary raika lao no sandan'ny asa ora ray zay zany hoe salaire horaire zany
mahavita vary raiky lao am'izao fotoana zao zany ny miasa adiny enina ianao miasa tontolon'andro ianao vao mahazo an'izay salaire horaire zay de normal zany tsy misy ny asa tsy misy ny fivoaran'le toe-karena mihitsy tsy tavoaka amin'ny everanazy dia izay miteraka an'izao fahantrana zao ka niady atriana angamba tsy hoe tsika malagasy ny fandrana reto anatin'izy fa hoe aiza marina ny tena paikady edina am'ty fahantrana ty ireo mandeha daholo ny fanampiana isan-karazany ny ady amin'ny fampiasana ankizy ny fikasana am'izany asa mendrika zany everinay tsy hoe misy maratsy an'le izy fa zay ve zany le tena famboronana an'le fialana am'izao fa aminay zany tsotra ihany mbola tsy azo resahana aloha am'izao fotoana zao ny atao hoe asa mendrika fa omeo asa aloha ny akamaroan'le malagasy indrindra reo tanora zay hoe mivoaka ino moa ty izy teo mivoaka amin'ny tsy hoe mivoaka amin'ny fianarana fotsiny fa reo tanora rehetrarehetra tonga ataona ka miditra eo amin'ny sehatry ny asa tsy alaolana ihany koa ny fampiasan-kery ataony manam-pahefana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana izay efa nampitodika ny masony rehetra sy izao tontolo izao aty Madagasikara. Eo anatrehan'ireo rehetra ireo miantso fifampidiniana mivelatra sy marina ny fisema iarahan'ireo erivelona rehetra eto amin'ny firenena atarihin'ireo manam-pahaizana sy olon-kendry ho fanairenana ny Madagasikara ao anatin'ny lalàna ara-draziny sy maharitra. Ankoatra ireo fikambanan'ny tanora GNZ XY mijoro ihany koa ny hetsika mena manohana sady manampy ny tanora GNZ sy ny fikambanana maro izy ireo mitaky ny fialany Andry Rajoelina faranjaingana fanampanazavana. Maro ireo tsy fahatomombarana eto amin'ny firenena ankehitriny tsisy vokan'ny taona maro itondrany Andry Rajoelina mijoro araka izany hetsika mena mitaky ny fametram-pialany Andry Rajoelina tsy misy atakandro. Ankoatra io takin'izy ireo ihany koa ny amoahany ireo gadra politika nogadraina tamin'ny tsy misy dikany. Ena folo taona no nitondrasany ngai Andry Rajoelina an'ity firenena ty. Ny vokany mirehatra mitondra faisana ny fiarina rehetra ka noho izany mitsangana ity androany ny hetsika mena zay mitaky ny fametram-pialany Andry Nirina Rajoelina tsy ho filoham-pirenena intsony am'izao androandroany zao ary mitaky koa zahay ny hamotsorana reo gadra politika rehetra zay nigadraina tsy aminato anisan'izany imbola rojona ny deputé Vangainjano zay voafidy bahoaka Avitara Silvestre Dietara anisan'izany edy marobe ny olona gadraina zao fitondrana zao tsy aminatony ka ankehitriny ny hetsika mena mitaona antsika rehetra aoka hatambatra ny hery hiray feotsika mba ho tolom-bahoaka iraisana no eto Madagasikara zay mitaky ny fametram-pialany Andry Rajoelina tsy hitantanany firenena manomboka androany zao de zao 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 zao de zao. Tafatsangana ihany koa ny hetsika mena ho toliara manohana ny hetsika rehetra manerana ny nosy ho avy any atevin-darana ny tolona izy ireo ary mampitandrina ireo izay mikasana korotan'izany. Ny hetsika mena tompoko dia ho fanohanana ny hetsika manerana ny Madagasikara amin'ny fitakina ny fialany Andry Rajoelina. De eto zahay mamporisika ary manamafy ny hetsika zay ataon'ireo namanay Anatananarivo manerana nosy amin'ny hetsika mena. Mampitandrina ho an'izay manohitsy ity hetsika ataonay ity ho anareo zay mikitikitika ho an'ny hetsika atao hetsika mena na ao Antananarivo manerana Madagasikara areo ambany tanànareo zay de miaradia tanteraka amin'ny hetsika mena ny eto Toliara. Eto koa zay de manambara fa ny pitarika ny hetsika mena dia mera lanim-bahoaka teto aminay ka zonay feno miala ianao Andry Rajoelina zay avao ty fangatanay mitoy ny tolona mitoy ny hetsika mena marina sa tsy marina ireo mpitandro filaminana zay andraikitra zay mba hisoroana ny guerre civile zay mety iseho eto Madagasikara satria misy koa ny ao avy amin'ny fitondram-panjakana
maniraky andian'olona hanohitra zao tolona atao vahoaka amin'ny fangirifirena zay miseho sy mianjady vahoaka ankehitriny izao. Manohana sady manampy ny tanora GNZ sy ny fikambanana maro ny hetsika mena manoloana ny toetra ranom-pirenena. Tapitra ny fampalalam-baovao tombo-kilasy tombovavy mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitavy indray veloma tompoko.